Enery Douglas Topkova katroka ny amin'ny valora riva fotoana ny fampahalalam-baovao ito fahitalavitra ma TV manolotra ny araba asainy ampanajana ianao tsisy araka amin'ny fahitalavitra ma TV ao anatin'izao orany fampahalalam-baovao zao mitana ny sainy be sy ny maro indrindra ny vahoaka malagasy ny zava-miseho eny anivon'ny lapan'ny anteny mera-pirenena eny ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena manoloana ny fanapahan-kevitra ihany koa izay napetraky ny solombavam-bahoaka amin'ny fampetona azy amin'ny asany zany dia hoentina amintsika ny andindinindreo sy ny fanehoan-kevitra samihafa no hoentina zany tamin'ity androndroany ity ny mety sy ny fiatraikany izay fampetona ny filoham-pirenena amin'ny asan'izay na tsy eo amin'ireo famatsim-bola samihafa natao ampandrosoana ny Madagasikara dia nazahoana akony ihany koa ny sehatra sosialy tsy adinona mitondra an'izany amintsika amin'ity takariva ity tsy ampiandry elanao ary izay fa avy hatrany dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany napetraka ireo solombavam-bahoaka teny anivon'ny fitsarana avy mba lalampandrenana na teny amin'ny HCC tamin'ity androandroany ity ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena irajoana ary mampianana ireto solombavam-bahoaka ireto moa dia avy amina vondro politika maromaro ary samy nanamafy fa manaraka ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny dingana izay nataon'izy ireo natongavana tamin'ny izany fanapahan-kevitra anongana ny filoham-pirenena izany. Ny atoandro teo tamin'iray ora sasany no nigadona teny amin'ny HCC ny solotenan'ny solombavam-bahoaka mitaka ny fanonganana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny député avy amin'ny vondrona politika HVM, Mapar, TIM, MMM, GPS, Avan, ART, Iaraksika no miray feo mitaka ny fanonganana ny filoham-pirenena ary tonga teny amin'ny HCC Ambohita. Fiambena ataon'ny solombavam-bahoaka teny amin'ny antenimera omaly zay natsehiny sy maro dia nandray résolution manokana momba ny accusation ny mise en accusation ny filohan'ny république momba an'ireo fanitsakitsahana matetika ny lalam-pandrenana izay nataon'ny solombavam-bahoaka zany ka anatran'izany taratasy izany aty aminareo zany no tongavana aty. Ny atao anatin'io taratasy io moa zany dia misy an'ilay requête de mise en accusation afin de déchéance de monsieur le président de la République Hery Rajaonarimampianina ahitana ao koa ny listany sy ny émargement ny député rehetrarehetra izay nanao an'io sonia io dia misy ny famitinana ny fivoriam-be dia ao koa ny résolution de mise en accusation afin de déchéance dia faran'izany ny bulletin de vote. Ny zavatra andrasana aloha zany dia le fanamasina ilatsaka amin'ilay mpitsara tsara arakiny ny famarinana sy ny lalàna ny lalam-panorenana. Ny faharoa dia nisy ny zavatra izay nataon'ny solombavam-bahoaka izay mafefy tsara zany hoe nisy requête napetraka député vitsivitsy ary nitohana ny député vondrona parlementaire misy rehetra eo amin'ny assemblée nationale zany no nanohana an'io requête io. Les requêtes zany des requêtes de mise en accusation afin de déchéance de monsieur le président de la République de Madagascar. Zay zany le izy ka ny zavatra efa hitantsika tamin'ny omaly reny dia efa nandeha zany ny procédure rehetra izay voalazan'ny lalàna. Ny zavatra tiako tenena voalohany dia amin'izao hoe be dia be ny filazana hoe iza moa zany fitsarana mahefa amin'izao voalaza ao amin'ny andininy fafito amby enimpolo amby zato ny constitution article 167 ny constitution dia hoe ao anatin'izay zany dia milaza hoe rehefa tsy mipetraka ozy izy ny haute cour de justice dia ny haute cour constitutionnelle no compétente zany ary afaka mandray sanction raha ohatra sanction zay tokony raisin'ny haute cour de justice raha ohatra izy ka tafapetraka. Fantatritsika nefa fa izany haute cour de justice zany hatramin'izao dia mbola tsy tafapetraka. Nisy membre efa lany teo anatrehany assemblée nationale efa notendrenay fa mbola tsy nanao prestation de serment mbola tsy miasa hatramin'izao ny haute cour de justice ary mbola tsy fonctionnel mbola tsy afaka manao ny asany zany ma haute cour de justice anazy dia ny haute cour constitutionnelle no tompona andraikitra voalohany mahasolo an'izany dia zay no antony nanateranay an'izay requête etzay. Nilaza ihany koa ny filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena Ianitra Razafy fa tsy misy idiran'ny fiara-mataho-dalana amin'ny fitakiana ataon'ny solombavam-bahoaka noho ny tsy fanajana ny lalam-pandrenana ary ny fanitsahana ny fisaraha-pahefana no antony anaovana ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ny zavatra misy dia izao ny ireo solombavam-bahoaka ireo dia leo
ny fanabarabarana anazy leo ny fanaovana tsinitsinina ny reto député reto amin'izany fifidianana député isaky mandeha zao. Nisy ny fifidianana député tao ambarako mazava eto, nisy fifidianana député tao omaly, ary tononoko eto fa nisy conseiller spécial amin'ny président de république tonga atao tsy niala tao raha samy 20 alina vita ny fifidianana. Nisy vice président antoko mpanjakana amin'izao fotoana zao niandry tao amin'ny assemblée tao nizara vola ho an'ny député hoe izahay mivoaka dia mahazo vola 50 millions na 25 millions zay nomeny tany, fa matony fidy daholo raiky amby roapolo amby zato reo tsy nety mivoaka, tsy nanaiky intsony zany fanaovana tsinitsinina ary fanaovana kolokolo zany. Ary amin'izao fotoana zao raha zay ko valiko mazava tsara fa raha nisy ny kolokolo tsy avaty amin'ny député fa avany amin'ny fitondram-panjakana zay misy amin'izao fotoana zao nividy ny député zay tsy nanaiky intsony. Ary zay zavatra zay nanisana tezitra ny député mihitsy satria nandritra zay fotoana heritaona na député nay zay dia zay foana no fomba ary tsy azo atao intsony zany. Zavatra misy amin'izao fotoana zao dia conflit institutionnel, matsapateny izahay fa institution tokony manany aziny kanefa tsy napetraka amin'izay toeran'izay. Tsy fanao izany hoe exécutif mibaiko ny législatif, tsy fanao izany hoe député convoqué na any amin'ny présidence, tsy fanao izany hoe conseil spéciaux an'ny président no mibaiko ny député, tsy fanao izany hoe ministre ny exécutif mibaiko ny législatif. Zany rehetrarehetra zany fitambaran'izao zavatra zao ary ny tsy fanajana ny andindiny ny PDB izay miverimberina hoe violation grave et répétée de la constitution. Maro be nge zany, nareo mahafantatra an'izany fa io zany tonga amin'le tenenitsika hoe goutte d'eau dia tonga amin'izao zavatra zao. Vita daholo ny alanenina président ny assemblée mimbetsaka no niantso ary te ampafantatra situation fa efa grave. Tsy raisina ny telefona ampitaina ny afatra ny conseiller spécial, ny secrétaire particulier, ny amin'ny telefona ny filohan'ny république tsy niraisiny zany zavatra zany. Tsy tonga amin'izao tanjona zao raha ohatra ka nay ny eno, raha ohatra ka nay ny atoro, fa zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Tsy amena tsiny ny député androany, tsy amena tsiny ary tsy tokony mena tsiny fa resaka 4-4 no mahatonga zao 4-4 ve no fa averinay le fomba nitenenina taminay bureau permanent tamin'izay nanatona président de république tamin'iny resaka fanaovana soni aniny résolution tany amin'ny tany vato iny dia valiteny nataony ianareo fa mihevitra na ho adala. Dia zay koa zany monteny amin'izao hoe tsy tokony heverina ho adala ny député fa matombo tonga amin'izao zavatra zao misy olona nifidy anazy eo, mihaino ny feoan'ireo olona reo député reo fa napakevitra natao mûrement réfléchi raharam-pirenena tsy atao kilalao. Nanamafy ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena Ianitra Razafy-Manantsoa fa tao anatin'ny fanarahan-dalàna sy mangarahara tanteraka no nanatanterahana ny latsabato ny tanterahana omaly alina teny amin'ny Lampantsimbazaza. Ary solombavambahoaka 120 avy amin'ny vondrona parlementaire eo anivon'ny antenimieram-pirenena no manohana ny fitakiana ny fanesorana amin'ny toerana ny filoha-pirenena Hery Rajoelina Armampianina.